L'actu du jour. Nitsidika ny fonjany tsy afahan'io fa fiton'ny volana jona 2024 ramatoa Fanirisoa Ernaivo sy ireo ekipany ndao arahana avy hatrany ary ny fanendediana sy ny sary. Tonga eto izahay androany hitsidika anareo, hijery ny condition de détention anareo, hijery ihany koa hoe manao ahoana ny toe-pahasalamanareo satria izay indraindray maheno feo izay tsy marina na mety ho marina ihany koa fa tonga fotsiny izay ametraka hoe mananjò nareo, mitsabo tena mananjò nareo au bien traité aty amin'ny fonja, tsisy tokony hiaran'ny torture na sanatrian'izany fanapoizinana. Ka izay ny antongavanay eto, antany anareo manao ahoana ny fomba fitazomanareo aty am-ponja. Sotra madame salama aloha izay mety hoe ao reradraraka ara-tsaina fa vatana salama, fitazomana miezaka izay azonao atao ny fanjakana ny fitazomana io raha hatramin'izao tsy dia misy hoe zavatra mety hoe nanahirana fa maka azo atao ny talesa ampiarana-asa. Izany tsisy ohatran'ny torture maleo tsisy an'izany zany fitafiana mety le tena marefo mihitsy marefo ny tena mihitsy anajain'ny olona zay raha mamile lehibe olona papa zay misy fanajana be aty. Voarainay izay dia mirary fahasalamana ho anareo, nahita ny rariny ihany koa. Fa ao ampitainay aloha ny mikasika ny procédure hoe ho accélérena mba handeha haingana fa misy pitsopitsony izay tsy maintsy arahana moa io da amin'izay nareo mba afaka mitondra tsara ny fiarovan-tenanareo eny amin'ny audience. Misahirana nijery anay ity fa hitanareo zao fa tsy hoe maty zany misy nakozan'izany fitraponana mandeha any fa ihany koa ny vatapiko koa. Fa naninona ianao no mitondra bekiny? Amin'ilay arrestation. Tena mijery dokotera ve? Efa atao efa intelo zay dia fanafody ny mameno dia Saint-Pierre Lambert dia ity. Mananjò nareo ho tsaboina raha marary. Aza misalasala mihitsy mangataka fitsaboina raha ilainy izany rehefa nafaranay ireo mpiambin'ireo hoe raha mila fitsaboina raha mila dokotera spesialista, raha mila cardiologue, mila ny dokotera izay tsisy ato amin'ny fonja dia afaka na antsoina le dokotera na ianareo no entina any raha ohatra ka tsy dokotera, raha ohatra ka fitsaboina tsy ahafahan'le dokotera makaty. Tsy manana communication aty aloha voateta. Zao zao ny fianakavianay omaly soakinady ny fotsiny isiny teny hoe zaho le maty. Tsy mahalala an'izany akory izy ary zay tsy mahalala an'ilay izy. Fa ny olona ny sendra teny aminay fotsiny ilay mpamango ny sasany ireny hoe raha ohatra apaina anao fa toa velona soamantsara. Mafy iny aloha izy natandrony izy tany. Misy afaka atao an-jaminay sy tena tsara. Fitsarana manapaka an'izany fa afaka mangataka demande LP ihany eny dia zareo mandinika anazy. Teny professeur zara misy azo. Efa nametraka amin'ny demandana LP zay ka taorian'ilay quête de France dia nametraka an'izay. Isan'ny nanamarika ny tetehana fitsidihana ny fonja moa ny nahitana ny Colonel Patrick Rakotomamonjy nitondra bekia ka nanaitra ireo mpitsidika. Tonga tetỳ amin'ny fonja be ny tsy afa izahay androany alahady fa 7 ny volana jona nijery ny fomba hitazomana ireo voafonja, indrindra ireo voafonja amin'ny dossier sensible izay voatazona ety noho ny antony famotorana izay atao amin'izareo. Marihana trano fa izahay na dia miezaka mampiatra ny lalàna sy mitady ny rariny ary dia miezaka ihany koa mitandro ny maha-olombelona ireny voafonja ireny ary ao anatin'izay humanisation de la détention izay no mahasarotiny anay amin'ny ataontsika hoe fomba fitazomana ny voafonja ka tsy anekenay ny sanatria fanitsakitsahana ny zony raha ohatra ka misy izany. Hentsika ny zavatra nitranga teny amin'ny tambazotra rehetrarehetra fa misy voafonja marary, misy milaza fa
misy nanapoizina sy ohatr'izany dia tia tsy hafa ka tonga izahay nanamarina raha misy tokoa izany. Hitantsika teo fa misy ny voafonja izay voalaza ho voapoizina fa nanamafy izy fa tsy nisy fanapoizinana azo azy ary misy ny farariana izay mety mahazo azy fa koa kanony atsika sy ny fiasan-tsaina dia mety stressé miakatra ny tension sy ohatr'izany. Misy ihany koa ny voafonja izay mila fitsaboana dia ekena hatrany ny fangatan'izy ireny hivoaka ahazo fitsaboana eny amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany izay ilaina amin'izany. Manamafy izahay fa tsy mpanao etraketraka ny fitondrana izay misy anay ary tsy miezaka ihany koa ny hamono olona fa ny rary sy ny tsy ihany hijoroana ary ny fampiarana ny lalàna. L'actu du jour.